malagasy pré-tanindrazana, tompoko lahy sy tompoko vavy, araka ny efa nolazaiko dia manoloana anareo malagasy namako no anambarako ny fanapakevitro, koa amin'ny fo feno fitiavana no iarabako anareo rehetra isa-tokantrano manerana ny nosy. Nametraka fitokisana sy fanantenana tampoka ianareo nanomboka ny taona 2010, ary izany no nahafahako ny tantana ny firenena malagasy amin'ny mahafiloa ny tetezamita ny tenako. Tsapako ny fitiavanao malagasy namako, izany no nahatonga ahy nanana eritsaina sy herim-po, ary mbola nampijoro sy nampitrakay hatrizay ka hatrizao. Nanampia tamin'ny fomba rehetra ianareo, nanoanay ankitso-po ary sarobidy amiko loatra izany fanohananao zany. Izany indrindra ary malagasy namako no ankasitrahako anao manokana androany. Ary tiako ihany koa zaraina aminao fa tsy nikely soroka ny tenako. Niasa andro aman'alina, nanao ny ezaka rehetrarehetra ampandrosoana ny firenena, ary voaporofo fa afaka ataontsika tsara ny manangana, ny manorina, ary ny manatanteraka ireo fanamby lehibe rehetra napetraka na dia atao anatin'ny fotoana ny tetezamita azy. Tsy mora nefa izany rehetra izany, indrindra fa ny tondrosotra izay nakatoavintsika dia manery hiaretantana amin'ireo hery politika samihafa, eny hatramin'ireo mpanohatra azy, izay nanasarotra ny fitantanana ny asa mandraharaha sy ny fitondrana ny firenena, kanefa lalana tsy maintsy nozorana izany mba hanafahantsika ny roso ary miroso makany amin'ny fikarakarana ny fividianana eken'ny rehetra. Nisedra olana maro isika, fa na dia izany azy dia nanamafy ny fahavononako irosatrano izany zavatra rehetrarehetra zany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny toe-tsaina no tokony ovaina satria izany mantsy no fototra iorena ny fampandrosoana. Ny tsy fahadiova-po, ny tsy fahadiova-tsaina no tena mampikatso atsika, satria ny fialonana no miteraka fiatsaram-belatsia, ny fiatsaram-belatsia no mitarika fankalana, ary ny fankalana no mitondra any amin'ny famadihana mihitsy azy. Nandritra izay efa taona latsaka izay tokoa no nafahako nandinika ny toe-tsaina ary ny fihetsiky ny mpanao politika tsirairay sy sasatsasana. Misy ireo faly mitsikera fotsiny ninino natao nefa dia tsy manana na manolotra vahaolana mahomby izy ireo. Tao ireo nieritreritra afa-tsy ny anankirotana ny firenena, ny ampisarabazana, eny ny ifandronany samy malagasy mihitsy azy. Izany tetika ratsy rehetra izany dia tsy nisy tanteraka avokoa, ary isoratsika Andriamanitra fa tsy tafiditra tao anatin'ny velam-pandrika izany isika, ry malagasy namako. Voasakatsika ny ady hatrano ary tadrovantsika hatramin'ny tsy sin'izany eto Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, te hifampizara aminao androany fa miaro, ary miaro hatrany ny fiandrianam-pirenena sy ny fahafahana izay tena mahasaro-piaro atsika. Dia ny fahafahana mandray fanapakevitra, ny fahafahana misafidy, ary ny fahafahana mandidy sy manapaka ny hoavy n'ity firenentsika ity. Ry malagasy namako manerana ny nosy, mila olona tena manana fitiavan-tanindrazana ny firenena, olona manam-panahy, hitoera ny fahendrena ary indrindra matahotra an'Andriamanitra, olona vonona amin'ny zavatra rehetra ho fampandrosoana nyity Madagasikara malalantsika ity.
ny hatsaran'ny zavatra ataony tsy vitany tokoa mantsy no hitsaran'ny vahoaka ny filoham-pirenena iray. Ny fitiavan-tanindrazana no tokony hibaiko ary tokony hitoetra mihoatra ny zavatra rehetra. Ny tenako dia mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena fa tsy olana velively. Izany indrindra no anambarako ho retany, ho rendanitra ary eo anatrehan'ny firenena iray manontolo no anamafisako ny fanambarana izay efa nolazaiko tamin'ny 12 Mey 2014 fa tsy latsaka ho vidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy zao ny tenako. Aleo izaho no atao sorona toy izay ny firenena iray manontolo. Aleo izaho no atao sorona toy izay ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa. Izany fanapa-kevitra izany dia sosikevitra efa narosiko amahana ny olana teto amin'ny firenena efa taona lasa zay, nanomboka tamin'ny taona 2010 tany Maputo ka hatrany Seychelles. Tsy nivadika tamin'ny teny nomeko aho ary mijoro amin'ny hevitra hatrany amin'ny famahana ny olana sy ny fitiavan-tanindrazana. Madagasikara no jerentsika, ny masoa ny vahoaka malagasy no bajinitsika. Mipetraka ho vahaolana ho an'ny firenena ny tenako androany ary vahaolana ho an'ny firenena rapitso. Izany no anehoako ny fitiavan-tanindrazana ho anao ry malagasy namako, ry mpiray-tanindrazana tiako. Tsapako anefa fa maro aminareo no nametraka fanantenana sy fitokisana amiko ary tsarovy fa tsy amela anareo irery aho. Aza malahelo ianareo fa mijereva lavitra ary ny hoavy no ombajininy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fandaminana no ilaitsika ary filaminana no katsahantsika. Koa ny fanatontosana ny fividianana solombavam-bahoaka milohan'ny fividianana filoham-pirenena no everiko fa andamy-javatra sy hitondra filaminana. Fa ny fanaovana fividianana mitambatra dia hiteraka olana hafa indray eto amin'ny firenena araky ny efa nambarako ombieniombieny. Adidiko sy andraikitro ny mitandro toy ny mianak'Andriamaso ny fahavitany ny fividianana araky ny tokony ho izy tsy misy korotana. Azo atao tsara ny manatanteraka izany mifanaraka amin'ny tety andro efa voatondro manelalelana ny volana Mey ka hatramin'ny volana Jolay. Tompoko lahy sy tompoko vavy, fifampidiniana, fifanankalozan-kevitra sy fijerena vahaolana maharitra no natao niaraka tamin'ireo filoham-pirenena ao amin'ny troikany SADC. Tiako no mampafantatra anao fa mifanarahana tamin'izany fa tsy maintsy mipetraka sy mitoetra, ny fepetra sy ny toe-javatra rehetra mety hiteraka sy hitarika fikorotanana eto amin'ny firenentsika mandra-pahatafapetraky ny filohan'ny Repoblika fahefatra. Adidiko ny mitondra sy mitatana ny tetezamita hatramin'ny farany. Ary voninao ny anao famindram-pahefana ampilaminana ara-demokratika izay voalohany eto Madagasikara. Ary dia mirary soa sahady ho an'izay solo-toeranay ary ampitako aminy ny fanalahidin'ny Madagasikara. Ry malagasy namako, afaka volana vitsy dia hiverina olon-tsotra to anao to anareo ny tenako. Izany anefa tsy asakanay ho eo anilanareo mandrakariva ary matroky ahy ianareo fa tsy amela anareo irery ny tenako. Eto dia te hankasitraka manokana anareo malagasy namako rehetra
te hisotra manokana anareo rehetra niara-niasa tamiko, anareo rehetra izay niara-dia tamiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao fiafaran'ny teteza mihitsy zao. Mankasitraka manokana koa anareo filoha alin-day sy anareo mpitandro ny filaminana izay nampiseho herim-po sy vavononana trany tao anatin'ny adidy ny andraikitanareo sy izay napetraka taminareo. Tsy haiko ny tsy hitodika ihany koa amin'ny vady aman-janako izay nanohana sy nankahery ahatrany tamin'ny fotoana tena sarotra misaotra. Ary dia misaotra ihany koa anareo izay tsy nitsahatra nanenjika ahy fa dia napirisika ahy hiezaka hanome ny tsaratsara kokoa hatrany izany fanenjehana izany. Misaotra indrindra indrindra era-po, era-tsaina antsika rehetra ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana. Ny mpitondra sy ny fiainana dia mandalo fa ny atao dia mijanona sy mitoetra ho tantara. Koa aleo lova tsara ho an'ny taranaka no apetraka. Manao antso amin'ny rehetra aho androany mba anova fo, anova saina ary anary ny fankalana sy ny fifanenjehana. Eto am-pamaranana dia tsy haiko ny tsy ankasitraka ireo nitsotro ambavaka ho an'ny firenena. Ho tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mamiko loatra i Madagasikara, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.